be deaibe zay fampahirezana efa nomenantsika zay a be deaibe ny torohevitra sy ny torolalana fa androantsika de jery zavatra anankiray a zay lazainy baiboly a fa zava-misy ao an-danitra izy io de tsy inona fa ny bokyny fiainana hojerevantsika zay bokyny fiainana zay androany a zay lohahevitra lehibe ifampahirezana eto am'ty toeran'ity ary mino afa linany am'zany a fampahirezana lehibe zany a ianao jesosy mihitsy ny tenan'izy io riavana jesosy tenany mihitsy ny tena raha olombelona mantsy mitory aminao fotsiny am'izao de ohatrany hoe tsy mino ianao a ohatrany hoe misy ady hevitra ny tsainao any zany ve de mba ho marina tsy possible zany tsy logique zany tsy marina ny ten'Andriamanitra fa raha tena kristianina marina ianao a raha tiana hoe tena hoe ty iaino ny fahamarinana na hoe ty anaraka na hoe nona sy mangety eto amin'ny fahamarinana de tsy maintsy mino ianao fa misy zany boky ny fiainana zany daoro jerevantsika voalohany indrindra lay tenin' Jesosy mihitsy eo amin'ny Lioka toko 10:7-10 zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy indro efa nomeko fahefana ianareo anitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ka tsy ampaninona anareo akory kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo fanahy fa mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo mifaly satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo lazay amin'ny baiboly any bokyny Malakia fa ity bokyny fiainana ity a de samy hafa amin'ny bokyny asa zany hoe io zany tsy mitovy mihitsy am'lay ezaka natao misy mantsy a ny olona mieritreritra hoe rehefa miezaka be a manao asa soa miantra ny mahantra manao anitsy manao anzaroa de automatika zany tsy maintsy hoe voasoratra amin'ny bokyny fiainana ny anarako fa samy hafa mihitsy a samy hafa ny voasoratra amin'ny bokyny Malakia de hoe bokyny asa zany hoe ny fiezahantsika olombelona tetỳ ambonin'ny tany a sy ireo zavatra be dehibe zay nataontsika tetỳ a ohatra hoe fikelezanaina fandehanana eny tranon'Andriamanitra mivavaka vao maraina manompo an'Andriamanitra isan-kalahady manome ho any mahantra mitory-teny mijoro vavolombelona mitory-teny eny amin'ny cellule zany rehetrarehetra zany de asa daholo zany ao Malakia toko 7:12 ny anaran'i Jesosy koa ireo zay natahotra an Jehova de samy nifampiresaka matetika ary Jehova niaino ka nandre izany ary ny boky fahatsiarovana de nosoratana teo anatreny ho an'izay matahotra an Jehova sy izay mihevitra ny anarany boky fahatsiarovana na hoe boky ny asa samy hafa mihitsy zany boky ny fiainana sy ny boky fahatsiarovana misy boky anankiroa zany eo an-danitra boky ny fiainana sy ny boky ny fahatsiarovana fa androanitsika tsy hijery makasika zay fikelezanaina na asa fa hijerytsika makasika ny amin'ny antsoina hoe voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao zay no mamaika zay aloha ny tena important na hoe vaindohan-draharaha na hoe prioritaire zay tsy azo elana satria raha tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao a de mazava ho azy fa isan'ny olombe renao zany isan'ireo olona zay ivarina ny mielo ny fanainao a raha ohatra ka tsy hita ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao de novaka itsika ny soratra masina milaza an'izany eo amin'ny bokyny Apokalipsy toko 20:12 ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anatren'Andriamanitra ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina de ny boky ny fiainana izany ary ny maty de notsaraina araka ny zavatra rehetra voasoratra tao anatiny ireo boky ireo araka ny asany ary ny ranomasina de namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny elo namoaka ny maty tao aminy de samy notsaraina araka ny asany olona rehetra ary ny fahafatesana sy ny elo de natsipy tany amin'ny fariafo zany ny fahafatesana faharoa ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana de natsipy tany amin'ny fariafo izy mario le teny hoe raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana de natsipy tany amin'ny fariafo izy hitanao am'izany fa tena misy boky ny fiainana ary izy io de nanoratana ny zavatra rehetrarehetra izay nataontsika tetỳ ambonin'ny tany azafady boky ny fahaverezana nanoratana ny zavatra rehetra zay nataontsika tetỳ ambonin'ny tany
le boky fahatelo de boky fahaverezana, boky ny fahaverezana. Io boky ny fahaverezana io de misy ny zavatra rehetra zay natao tetỳ ambonin'ny tany. Izy io de lazain'ny ten'Andriamanitra hoe ny olona rehetra de hotsaraina araka zay nataony avy. Zany hoe miraikitra ao amin'ny subconscient na ao amparatoka misy sary na image zany ao aparatoka ao amin'ny subconscient, de io ndray androany de ho tarafina eo amin'ny écran lehibe na hoe projeté na eo amin'ny écran lehibe any an-danitra mba ahafahana mitsara ny olona ary tsisy hafa mandositra na ny ankizy na ny tanora na ny lehilahy lehibe na ny vehivavy lehibe na ny antitra, fa de ho hita miariary eo avokoa ny zavatra rehetra. Baiboly de milaza manao hoe fa isika izy de tsy maintsy iseho miariary eo anoloany le tsy maintsy ifampiraharahantsika, iseho miariary zany hoe asehon'Andriamanitra io daholo zany ny zavatra rehetrarehetra zay nataontsika nanomboka mbola kely ka hatramin'ny izao ianao efa lehibe. Mety efa antitra angamby ianao miainao am'izao fotoana zao fa tsisy miafina, tsisy latsaka, fa de samy hita ao anatin'zany avokoa zany atao hoe bokyny fahaverezana zany avokoa ny zavatra rehetrarehetra zay natao hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha mbola tsy mibebaka ianao de hita eo avokoa ny zavatra rehetrarehetra izay natao. Fa ny bokyny fiainana kosa de lazain'ny ten'Andriamanitra hoe io bokyny fiainana io no manambara mazava fa anoratana ny anaranao rehefa mibebaka ianao, zany hoe rahan'i Jesosy zay latsaka teo ambony hazo fijaliana no amafa ny fahadisoana rehetra, voafafa ny fahadisoana rehetra, voafafa ny eloka rehetra, fafan'Andriamanitra iny tsy tsarovana intsony iny rehefa mibebaka ny olona anankiray. Inona moa ny atao hoe fibebana? Ny atao hoe fibebana de fafoizana ny fahotana. Ny atao hoe fibebana de raha nandeha tamin'ny lalana mianavaratra ny olona anankiray de makany amin'ny lalana mianatsimo izy. Zany hoe samy hafa mihitsy zany ny toe-piainany sy ny toe-panany raha izy tsy mivavaka sy izy efa mivavaka. Zany hoe fafoizana n'le fahotana. Any amin'ny bokin'ny Ezekiela toko fa 7:1-telopolo de milaza aminy hoe ary ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra. Zany hoe arina ho afaka amin'ny tena mihitsy zany hoe le falotom-piainana, falotom-pitondratena, fisainana ratsy, fo ratsy de mandray an'le fanahy vaovao sy fo vaovao zay omen'Andriamanitra. Andriamanitra de efa niteny ho an'izay rehetra mibebaka, ho an'izay rehetra mila famonjena. Milaza Andriamanitra hoe fo vaovao sy fanahy vaovao koa no ataoko ao anatinareo mba ho velona ianareo izy Andriamanitra ary ny fanahiko no ahidiko ao anatinareo. Zany ny olona mibebaka de soratan'Andriamanitra any amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anarany ao amin'ny boky ny zanak'ondry. Lazain'ny ten'Andriamanitra fa io boky ny fiainana io de amin'ny fotoan'andro zay ibebahana no anoratana ny anaranao. Tahaka ny olona manao inscription any amin'ny état civil, ny olona anankiray voateraka de lasa ndray aman-dreny mandeha manoratra ny anarany any amin'ny état civil hoe misy zaza voateraka vaovao ndray ponina eto ambonin'ny tany manana mizaka ny zopirenena malagasy na zopirenena frantsay tahak'izay le izy de teraka iny olona iny lasa olo-pirenena izy ary rehefa tonga taona izy de lasa mahazo karapanondro ma olo-pirenena malagasy azy. De tahak'izany zany amin'ny tontolo ny ara-panahy, la vie spirituelle zany de hoe ao anatin'ny tontolo ny ara-panahy iny teraka izy, teraka ao amin'Andriamanitra, fahaterahana indray. Zay lazain'i Jesosy raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakany lanitra. Ateraka ny rano sy ny fanahy, ny rano de ny tenin'Andriamanitra, ny fanahy de ny fanahy masina, miaino ny tenin'Andriamanitra de resy lahatra de mibebaka de avy eo izy soratana boky ny fiainana ny anarany, teraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de inscrit any an-danitra ny anarany. Asa raha azonao ny tenin'Andriamanitra fa zay mihitsy ny fahamarinana inscrit any an-danitra. Rehefa mibebaka ianao zay ny fahaterahana indray mibebaka ianao mahafoy ny faratsiny ianao de pejy vaovao mihitsy ny aino hita eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintianina 2:5-7 zay milaza ny ten'Andriamanitra hoe ko raha misy olo amin'ny Kristy izy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao zavatra rehetra. Olona ao amin'ny Kristy tonga vaovao zavatra rehetra, lasa ny zavatra taloha. Voafafan'rano Jesosy ny fahotana lasa rehetra, nandefitr'Andriamanitra ny amin'ny fahotana lasa rehetra. No mijery antsika ny ten'Andriamanitra milaza an'izany
ny fandefiran'Andriamanitra ny amin'ny fahotana lasa. Voalaza amin'ny Paoly eo amin'ny bokin'ny Romanina toko 3 andininy 5:20 izay nasehon'Andriamanitra ho fanatitra fampinoana patezerana amin'ny finoana ny rany anehoana ny fahamarinany amin'ny famelana ny fahotana lasa no ny fandefiran'Andriamanitra. Nandefitra Andriamanitra ny amin'ny fahotana lasa rehetra dia manomboka eo zany dia tsy tokony hiverin-dalana intsony ny olona satria raha mbola miverin-dalana izy dia lazain'Andriamanitra hoe tsara aminy izy raha tsy nafantatra toy izay izy nahalala ny didy masina nefa miala amin'izany. Petera dia nananatra antsika manao hoe tsara amin'ny olona izy tsy mahalala. Aleon'Andriamanitra zany mahita olona tsy mivavaka tsy miditra am-piangonana mpanota heringiriny, mbola aleon'Andriamanitra mahita an'izay toy izay olona efa mivavaka nefa miverin-dalana indray, miverina manota indray, miverina mijangajanga, miverina misotro toaka, miverina mihinam-paraky, mifoka sigara, mifoka rongony, miverina manompo sampindray. Aleon'Andriamanitra mahita tonga dia mpanota heringiriny mihitsy fijerin'Andriamanitra zany fa fijerintsika dia hoe tsy aloha ve izy mba mivavaka tsy aloha ve izy mba efa mba miditra am-piangonana ve tsy efa mba ao ve zay tsy efa mba hitany ve zay. Fa ny an'Andriamanitra zany dia zao hoe aleon'Andriamanitra mahita olona tsy mivavaka mihitsy toy izay mivavaka nefa mpietsara velatsy. Ka ny tianambara amintsika dia zao hoe rehefa voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao dia kolokoloy le finoana ao anatinao, mivavaha aza mijery olona fa mivavaha isa-maraina, vavaha maraina vao mifoha, vavaha ny atoandro, vavaha alohan'ny atory, dia mamaky baiboly dia ataovy mihitsy zany zay anananao intimité na fifandraisana lalina amin'Andriamanitra satria ny fifandraisanao sy Andriamanitra ihany io tsy miankina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy miankina amin'ny pasteur, tsy miankina amin'ny mopera, tsy miankina amin'ny masera, tsy miankina amin'ny dekona, tsy miankina amin'ny katekista, fa miankina aminao sy Andriamanitra ihany. Reny dia fitaovana fotsiny ihany hampahery anao anao lalana anao sy anomemena conseil fotsiny eny an-dalana fa zao ny tena mampahery dia zao ianao sy Andriamanitra dia vakio ty tenan'Andriamanitra ty ato ny tena fiainana. Fa misy anie zavatra tsy voalaza amin'ny pasteur eny ambony pilipitra fa voalaza ny fanambarana na ny révélation avy amin'ny fanamasina ianao mamaky baiboly eo am-pandolehana. Ny izany ary dia zao faranana sady ny tenan'Andriamanitra tsy atao lava fa sao dia mona aminay ianao fa ny fampahirezana miainantsika androany dia zao ny boky ny fiainana ray tompoko dia anoratana ny anaran'ny olona izay efa nibebaka tamin'ny fotoan'androny. Io zany misy daty, misy ora, misy fotoana mihitsy hoe ty olona ty nibebaka tamin'izao fotoana, tamin'izao taona ny tetỳ ambony tany soratana ny boky ny fiainana ny anarany. Fa io boky ny fiainana io koa tandremo fa nisy olona nahita fahitana ray andro zay dia nieritreritra izy manao hoe efa any ny anarako kanefa nanoty izy nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy dia rehefa tonga tany an-danitra izy dia zao ny tenen'le anjely satria na le anjely koa zagaga hoe le anaranao nge mbola namirapiratra be nge tato an-danitra le anaranao ay zany ry havana ty anarantsika zay voasoratra ny boky ny fiainana ty dia mamirapiratra ny an-danitra tsy anarako sy tahaka ny anaranao io anarako mantsy na io anaranao io dia inspiration na aingam-panahy zay mba atao amponiny reny ray aman-dreny na reny raitsika na renitsika reny dia raitsika niteraka antsika reny dia zao mba ohatra hoe nisy olona malaza na artiste malaza dia mba natao nitovitovy tamin'ireny le anarana dia arak'izay zany le izy dia ampitondraina ny anarany ray koa moa le hoe ny anarany ampitondraina ny anarany ray fa rehefa tonga ny an-danitra dia anarana spécial mihitsy, anaram-baovao manan-daza, anarana spécial mihitsy. Dia io anaranao ho any an-danitra io dia mirehitra izy io mazava. Fa ity ranamana anankiray ity zany dia nieritreritra hoe efa ao foana ny anarako dia rehefa tonga tany an-drano any an-danitra izy satria izy na anaonao foana satria izy tsy nitandrina le famonjena efa voarainy dia zao nanjavona tsikelikely le anarany dia ozy le anjely vao eo ange ozy nahita ny anaranao tato tena nirehitra be fanakaiza le anaranao teo dia nitadiavina nkarohana tsy hita moa le anarany dia tahak'izay zany ny zava-misy ao an-danitra ao. Fa rehefa tsapanao hoe nandray mifamonjena ianao dia kolokolo le famonjena. Hoy ny volazan'ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Hebreo zay mampirisika tsika sanandro ao amin'ny Hebreo toko 4 andininy 7 zay milaza ny ten'Andriamanitra hoe ataotsika ahoana fandositra raha tsy mitandrina zao famonjena lehibe zao sika, tandremana zany le famonjena. Rehefa tsapanao hoe voavonjy ianao tandrema tsara, aza miverin-dalana, aza manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, aza mampalahelo ny fanahy masina, aza manao zavatra zay mampiala ny fanahy masina ao anatinao. Fa kolokolo tsara ny finoana, ataovy zay mampahazo ainanao amin'ny ara-panahy, mihinana sakafo-panahy mahavelona ahatonga anao lasa lavitra. Zay raha fampahirezana menantsika androany mino fa ianao zay mihaino ity toro-teny ity
raha tao am'boky mifahaveresany minaranao de ho afindran'andriamanitra ny zany amin'ny fotoana andrenesanao ty ten'andriamanitra tya ka ibebaka ianao andray famonjeny ianao andray an' jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ianao ary tena iova mihitsy ianao andray fanapaha-kevitra entitra mihitsy hoe tena resy lahatra raha nga tena andray fanapaha-kevitra tena ivavaka am'izay afoko ny namandrasy afoko ny ota afoko zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ivavaka am'izay raha zany zavatra ataonao de miandry anao fiainana mandrak'izay fa raha kosa ianao mbola miziriziry amin'ny hevitrao de ndongo jerevantsika ny ziriziry amin'ny hevitrao ahoana moa zany miziriziry amin'ny fangatanandro tsy mibebaka mbola makamamy fahotana de zao volazan'ny ten'andriamanitra amin'ny apokalipsy 1:7 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na zay manao vetaveta na izay manao lainga fa zay voasoratra ao anatin'ity boky mifiainana ity zay any zanak'ondry ihany jereo tsara ny ten'andriamanitra tsy hoe reo ihany moa zany ny fahotana hoe ferana tsy dirany tsy avoasoratra ny anaran'olona ny boky mifiainana fa misy ny karazam-pahotana be debe ary mbola toroteny be koa zay hoe inavy ny karazam-pahotana mavery eny amin'ny elo fa eto moa de santiona ny mena eto hoe zay rehetra tsy masina izy rehefa tsy masina fitafinao manao akanjo fohy ianao manao akanjo mitanjatanjaka makany am-piangonana manao andreny akanjo décolleté reny manao akanjo mampisehoseho fotonona fotokelika na mampitanjatanjaka zany rehetrarehetra zany de tsy fahamasinana zany amin'andriamanitra na ihany koa ianao hoe manao akanjo manify miditra am-piangonana zay misarika lehilahy zay mahatonga ny olona hijangajangam-po zany koa de efa tsy fahamasinana zany de manarakarak'izay akoatrany tsy fahamasinana amin'ny resaka fitafy misy koa ny tsy fahamasinana amin'ny fijery amin'ny maso jesosy de niteny manao zay rehetra mijery vehivavy izy ka ila azy ao am-pony de efa mijangajanga tao am-pony sady izy zany hoe ny fijangajangana lavidavitra kokoa na lalindalina kokoa akoatrany hoe fijangajangana miaraka amin'ny vadin'ny olona eto de milaza ihany koa fahavetavetana ny fahavetavetana de fiarakarahan'ny tanora zazalahy tsy mbola manambady sy ny tanora zazavavy tsy mbola manambady de miaraka izy roa de aveo misaraka de lasa ndray mandeha miaraka ndray de misaraka mitady olo-kafa ndray iarahana de tak zany ny fahavetavetana olona tsy tapa-kevitra ivady nefa miaina amin'ny fiainam-pivady zany eto hoe fahavetavetana ary be debe ny olona tratran'zany misy olona misy tanora be debe any am-piangonana tratrany io fahavetavetana io ohatra hoe miaramira ao ny ao amin'ny samy choral ohatra amin'ny atoko-bidera na ao amin'ny choral de mifampitsiriritra satria le vehivavy mety hoe manao aingo tsara be na hoe manambomboatra vatana tsy ratsy akory ny manao zay mamendrika ny vatana sy mikarakara sy manao madio tsara tsy ratsy akory zany fa le hoe manana tanjona hafa isariana lehilahy zany zany atao hoe fahavetavetana de mahatonga ny zazavavy tanora zazavavy rehefa hoe be voka tsy manambady de lasa mitiratira-pona tsy eo ny rainy itsoahan'le rainy izy rehefa ve satria vitany nataony de mitsoka ny rainy de mitiratira-pona zany dia zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra zany de voasoratra eto ihany koa zay manao lainga misy mantsy ny olona riavana zay vao fitaka eto ambony tany eto zay mankalaza ny fetin'ny lainga fa ny baiboly de milaza fa io lainga io de avy amin'ny devoly ny devoly tao amin'ny sahidenana de niteny tamin'ny Damaseva manao hoe tsy ho faty mihitsy nareo izy kanefa rehefa mbita amin'ny fotoana zay ninana ny Damaseva n'lay voankazo voarara de zao ho faty tokoa nareo Jehovah-Andriamanitra de mazava be fa nanjary nisy ny fasana nanjary nisy ny fahoriana nanjary nisy ny aretana satria nandika ny didin'Andriamanitra izy ireo ka avy amin'ny devoly ty resaka lainga ty Jesosy de niteny manao hoe devoly de rainy lainga sady mpandainga koa raha misy olona zany mandainga de tsy tafiditra ao amin'ny boky fiainana mihitsy ny anarany misy fitenenantsika zay manao hoe aloha izy mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandainga ratsy zany ty resaka lainga ty lainga de mampiady ny mpivady lainga de mampiady ny mpianaka ray aman-dreny sy ny zanaka ny lainga de mahatonga ny olona voaraka amin'ny asany ny lainga de mahatonga ny olona tsy mahatoky zany mahatonga ny hoe ny olona tafiditra ao an-danitra de olona mahatoky olona voavadibadika amin'ny fiainany olona tanteraka zany mahatonga an'le hoe laitsika zany tena tsy mandeha amin'ny fazarana fotsiny hoe za efa manompo an'Andriamanitra za efa manao rakitra misimisy ao am-piangonana na za efa dekona na za efa katekista na hoe za efa pastera na zao efa solom-pitandrina na za efa mpandray fanasan'ny tompo na za efa vita batisa tsy anarana etikety na andraikitra nentinao manoratra ny anaranao boky mifiainana fa ny fibebahanao marina rehefa mibebaka marina ianao de voasoratra ao ny anaranao fampirezanao anao ary tsy mbola tara raha izao anao no misoratra
raha isoratra anarany ianao tsy hoe hitondra carnet de takandreny amin'ny fokotany reny mitondra carnet de misoratra anarana fa fibebahana marina fafizana fahotana manana toe-bana rikoriko mpahotana manenina any amin'ny fahotana lasa zay vita de voasoratra amin'ny boky ny fiainana ianaranao tsy vitan'izay mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ahoana moa le hoe mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana zay le hoe tsy ianao tsony ny velona fa Jesosy ny velona ao anatinao zay mahafaly an' Jesosy ny atao taloha ianao raha tsy mbola nandray an' Jesosy raha tamin'ny ianao mbola mpanota de zay tianao ihany ny ataonao nandeha tany amin'ny lalana malalaka ianao fa rehefa nandray an' Jesosy ianao nandray azy tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana de mandeha mahitsy am'le lalana marina mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay mahafaly an' Jesosy nataonao tsy andeha mihitsy ianao any am'izay toerana tsy tiany Jesosy tsy haino mihitsy ianao zay zavatra tsy tiany Jesosy henona tsy hoany amin'ny zavatra tsy tiany Jesosy jerena mihitsy ianao fa masina ny fiainanao manana fitiavana manodidina ianao voavela heloka ianao ary voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao fampitandremana efa nomena antsika teo fa raha misy ozy izy tsy hita voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana ny anarany de atsipy any amin'ny fariafo izy very any amin'ny elo zany olo anankiray rehefa tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarany zany hoe tavela ao amin'ny boky ny fahaverezana ka rehefa maty izy de io boky ny fahaverezana io iapanga azy ka de ny mbola velo de ny mbola matsiaro de ny mbola ao tsara de ataovy zay avoasoratra ny anaranao boky ny fiainana regleo daholo zay tokony ho reglena amboary zay tokony amboarina ahitsio zay tokony ahitsy araroto ny fotoana afahana mibebaka anio ny andro famonjena ho zay ny ten'Andriamanitra anio ny andro fankasitrahana tahin'Andriamanitra ny ianao zay ny afatra amin'ny anaran'i Jesosy